Rainy Soalambo. Rainy Soalambo dia lehilahy gentilisa. Ao ambadika andrefany Soatanana, ny tanàna misy azy, zay atao hoe Ambatoreny. Ary izany tanàna Ambatoreny izany moa dia nisy loasary, nisy vala maromaro, ka ny anankiray tamin'ireo dia Ambalavato, ary tao no nonenany ngiahy Rainy Soalambo. Ny ray aman-dreniny dia Marambasia, zany hoe olona zay mpiambina andrina sady pitaizany zanany, ka nanana ody mahery sady ody mamely, zany hoe maparary olona izany, mamely olona. Ary tao no namoazan'Andriamanitra ity lehilahy ity tamin'ny taona 450. Nanana ody maro izy izay nitokiny. Ao ny atao hoe ody tolakolona, ao ny atao hoe ody vorokolona, ody andro, vahozo sy ny sisa. Ary ny zaza mambehivavy teo an-tanàna sy ny manodidina rehetra de niravaka vona, tsy aingo ireny fa fanafody. Ary taona maro no nanaovan'i Rainy Soalambo izany asa pisikidina izany. Tena gentilisa iringiriny izy. Tamin'ny andro ny ainany nefa dia efa nisy ihany ny fitoriana filazantsara, ary nisy misionera anglisy zay nanana trano fiangonana teny hoeny. Kanefa tsy tena nazava aminy dikan'izany hoe kristianina izany, fa noeverin'ny olona fa rehefa lasa kristianina izy dia katao batisa dia lasa mahazo karama sady mahazo zavatra tsaratsara amin'ireny misionera ireny. Ary de mba anisan'ny olona tratran'izany ihany koa izy, kanefa tsy ela kory dia navelany tanteraka izany. Zao anefa be dia be ny loza zay namely ny olona tamin'izay. Ao ny hetra izay tena navesatra de navesatra, fandrombany fahavalo, arety mandringana. Ary no asian'ny Rainy Soalambo ny odiny, ny vavahany, ny sampony, natokony ny sikidiny, nataony izao fadotra sy alaverana isan-karazany izao, nefa tsy nisy asany zay nataony, fa vao maika mitombo ny fahantrany. Tsy mba natokony ny odiny Rainy Soalambo intsony ny olona na ny fianakaviany, ary na ny tenany aza dia efa nidiram-pisalasalana. Ndray andro anefa dia tratra ny aretina mafy izy, mafy dia mafy ny aretina, ka tsy navita raha intsony izy. Feno vai ratsy ny tenany manontolo, ary noho izany dia tsy nanampy azy akory ny odiny, ary ny voatery naka omby asa hafa izy mba hanasitrana azy, ka nefa tsy nisy vokany ireny rehetra ireny. Ny aretina namely mafy, ny fahantrana nanapitrotraka, dia veritoky izy. Ny aretina zany namely mafy, ka tsy nahary tena intsony izy. Ny ody sy ny sikidiny izy tokisany tsy nahavonjy azy. Ny fianakaviana nanalavitra sy nandao, ary ny arena tsy nisy intsony. Dia ndray ariva izay dia verhevitra izy, ary saika namoy fo mihitsy, dia nitaraina mafy izy. Ary ny sento de hoy izy hoe, dia nanao hoana loatra roa aho Andriamanitra, inona loatra roa ny loza manjo anahy de mahazo an'izao raha maro zao aho. Mba afaro re zaho Andriamanitra. Dia ny Andriamanitra ny kristianina no nantsoiny tamin'izay, kanto tamin'ny alina iny, raha nahazo tory izy de nanofy, fa nahita olona madio fitafy, lamba fotsy mangatsakatsaka, nitsangana teo amin'ny lohany de niteny taminy manao hoe, ary io daholo ireo ody sy sikidy rehetra ireo. Ary noho nefa nahatsiaro izy, dia niekeny fa tena Andriamanitra mihitsy no niseho tamin'ny alina iny. Ary dia nanomboka niova ny fanahany. Ny zavatra nataony voalohany indrindra dia naka ny sikidy sy ireo ody feno harina izy, dia nariny avokoa izy ireo, ka natsipiny tany Apiringa. De zao ny filazany, feno fifaliana tsy mbola nananako noviana aho iny andro iny. Niala tamiko ny aretina, ary dia niverina tamiko ny heriko rehetra. Tena nisy fiovana lehibe teo amin'ny fiainako, lasa olom-baovao aho. Tamin'ny 15 Oktobra 1770 izany fotoana izany, lasa kristianina Rainy Soalambo, ary nanana fiainana izay teo akaikin'Andriamanitra izy. Nivavaka izy, nariny ny sampony rehetra, ary nanomboka ny teny tamin'ny olona rehetra zay hitany izy, nitory ny vaovao mahafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ny filazantsara izany, ka
ny olona rehetra izay narary de nitorinteny ny ferena ny torinteny ka nolazainy manao hoe ario ny sampy de ho sitrana ianareo dia maro be ireo olona izay nanary ny sampy izay nibebaka to azy ka sitrana tamin'ny aretiny zay zavatra tsapany ray Soalambo nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany nambarany tamin'ny olona ary de nisy vokatra teo amin'ny fiainan'ny olona izany tenin'Andriamanitra izany dia nanomboka ny fifoazana olo tamin'ny olombitsy ireo olona izay nandoro ny odiny ary nostran'Andriamanitra de nampianariny ka nataony hoe mpianatry ny tompo maro be izy ireo nitatra zany afo izany ary tsaroany ny fanahy tao anatiny ny fanamasina zay miteny aminy manao hoe hamonjy ny oloko aho ary ianareo nitory ny fibebahana amin'ny oloko koa ny zavatra nataony Ray Soalambo dia nampianatra 12 lahy izy aloha ary reo olona reo de nataony hoe mpianatry ny tompo ka tamin'ny taona 579 vao fantatry ny nga missionnaire Theodore Olsen fa hay misy fifoazana ny posaka ao Ambato reny ary tamin'ny volana febroary 570 no nanoratany io fietsiketsehana io ka izao ny fomba filazany azy tamin'izay misy fietsiketsehana miseho atsy ambadika andrefany stasionatsy ary fietsiketsehana mahafaly mihitsy satria nisy lehilahy anankiray izay gentilisa lasa kristianina ary dia maro be ny olona niova fo zany ny fomba fitantarany azy ka ny zavatra izay nafinaritra riavana de zao izany mpanompon'Andriamanitra izay hitan'Andriamanitra izany izay olona omby asa nefa nifanena tamin'ny tompo dia nampianatra ny tenin'Andriamanitra zavatra enina no tena nampianariny ireo mpianatry ny tompo ny voalohany fibebahana araky ny teny eo Mateo 4:7 manao hoe mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ny mahafoy ny zavatra tsy tokony ereketany fo ny ody ny skidy ny resadresapona ny lainga sy ny zavatra tsy mety rehetra ny olona hatao batisa de tsy maintsy tena mibebaka fa tsy hoe mahalala ny fivavahana kristianina fotsiny ny zavatra faharoa fanetretena fahatelo faharetana amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo fa ny zavatra fahaefatra de ny vavaka tsy maintsy atao mandrakariva zany vavaka izany ary manamasina ny tena amin'ny alalan'ny vavaka fahadimy de ny didy vaovao ny didy vaovao de ny fifankatiavana izay fanampianarin'ny tompo ary io de no resahiny sy nataony voto fampianarana na ho an'ny mpivady izany na ho an'ny fianakaviana izany ny zavatra fahaenina de ny firaisana masina tokony ikambana sy asina firaisankina amin'ny zavatra rehetra toy ny asa tao ny fisakafoanana ny varotra tao ny zavatra midy sy ny sisa sy ny sisa nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny iraka sy ny apôstôly ary raha voatory ny filazantsara ka toerana maro no nitsanganan'ny fiangonana teto amin'ny nosin-drazantsika de no ny asan'ireo mpanompon'Andriamanitra tsotra ireo izay nahafoy ny zavatra rehetra ka afaka nihira manao hoe aina ny fetra ry tompo mpanjaka aina ny fetra anarahana anao ireo olona ireo niaraka tamin'ny baiboliny niaraka tamin'ny vatsikeliny de lasa nitety vohitra sy faritany ka nanambara ny amin'izany asa fibebahana izany raha mandinika isika hoe aiza daholo moa ny toerana izay niasany reny iraka na apôstôly ireny samy efa nandefasana iraka tamin'ny fotoana samy hafa daholo ireto faritany ireto Mahajanga, Port Berger, Marovoay, Maeva Tanàna, Ambanja, Ambilobe, Anivorano avaratra, Antsiranana, Andapa, Voemar, Sambava, Antala, Marotsetra, Fenerivo Atsinanana, Folo Pointe, Tomasina, Vatomandry, Ampani, Iosy, Voibe, Isalo, Sakara, Toliara, Imerina manodidina Antananarivo, Ambato Finandrahana, Fiasina, Ambohimanga Atsimo, Ifanadina, Mananjary, Nosy-Varika, Fianaratsoa ary ny manodidina, Ikalamavony, Solila, Tsaratanàna ary ny eo an-tapo ny Sandra raha teo ireny rehetra ireny no asa zay ny atreny ireto iraka ireto. Tsy nahita fianarana teolojika izy ireo na nahavita fianarana pastora akory azy fa nahareny antso ny tompo dia nandeha
ary nanana ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny fony ka tsy natahotra fanenjena, tsy natahotra mosary, tsy natahotra zavatra na inona fa nanana fahatokiana feno an'Andriamanitra nandeha izy ary tanteraka tamin'ny tenin'ny tompo manao hoe zaho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mitady olon'Andriamanitra, mitady rainy soa lambo Andriamanitra, mitady iraka Andriamanitra, andeha any amin'ny toerana zay tsy mbola nandre ny filazantsara. Renao ve?